Kolosiana toko 4 andiny 7 androany dia resaka aminareo mikasika ny sehatra avo indrindra amin'ny ady ara-panahy. Ny sehatra avo indrindra amin'ny ady ara-panahy. Tamin'ny farany sika ny resaka mikasika ny fiakanjona ny akanjo ara-panahy. Ny fiakanjona ohatra ny fiadanana sy ny fitafiana famondram-po dia ny fitafiana fitondran-tena izay aneo an'Andriamanitra. Fa eo amin'ny 7 milaza hoe fa amboniny izany rehetra izany, teneny hoe amboniny zavatra rehetra. Mitafy fitiavana. Tena tiako izany. Amboniny zavatra rehetra ny fitiavana, ka ny fitiavana no zava-dehibe indrindra. Ary laza zavatra aminareo ny fitiavana no sehatra avo indrindra amin'ny ady ara-panahy. Mandray ny fitiavan'Andriamanitra antsika sika dia mianatra ny fomba hananana fifandraisana tsara amin'ny tenantsika. Tsy afaka tena ity olo-kafo izany ianao raha tsy tia ny tenanao. Amen. Firy aminareo izao nefa nahita izany, fa raha tsy manana fifandraisana tsara amin'ny tenanao ianao, tsy mba manana fifandraisana tsara amin'ny olo-kafo izany mihitsy. Ny ankamaroan'ny fahatezerany olona dia avy amin'ny fomba fahatsapatenany anaty lalilany. Ka ireto izao dia olana mila hatrehana mialohan'ny andehananao ity olo-kafo, fantatro foana rehefa ilay tafiditra voalohany amin'ny fandrenesana teny maro iny. Nandre-petsaka mikasika ny fitiavan'olona dia tena tiako izany dia niezaka mafy fa tsy navita ary ny farany dia nianatra fa haika satria izaho mihitsy ny tsy tia ny tenako. Tsy mbola tena nandray ny fitiavan'Andriamanitra ho ahy akay fa mbola naratra tao amin'ny fanahiko ary nandalo fotoan-tsarotra mba hitondra olona tsara. Fa rehefa tena mianatra feny fitiavana ianao, ahoana ny fomba fandraisana ny fitiavan'Andriamanitra? Ahoana no azona fitiavana tsara mirindra ary ny fandray tsara amin'ny tenantsika? Tsy diso akory ny fitiavanao ny tenanao fa ianao tsy mitady izay hitiavanao ny tenanao amin'ny fomba fiaina rehetra izay dala-dalanao amin'ny tenanao rehetra foana, fa tianao ho tiavina ny tenanao. Maninona moa tsy mba tianao izay tian'Andriamanitra? Ka raha Andriamanitra aza tianao, ianao koa mila tianao izany. Fa avy eo ny zava-dehibe indrindra afaka ataontsika ho an'izao tontolo izao, izay fomba manan-danja indrindra ahafahantsika manaparitaka filazantsara dia ho misionera amin'ny fari-piainantsika. Dia nivoahantsika eo amin'izao tontolo izao hianatra ny fomba tena ho tia olona marina. Ny fitiavana ny tena mifaly anao izay tsy hitanao intsony izay hanaovanao ny tenanao. Izay tsy hoe ho tiana fotsiny fa ny mba hizara fitiavana ihany koa. Inona moa ny didy lehibe indrindra? Hoy Jesosy hoe tiavany Jehovah-Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, fanahinao, sainao, ny herinao. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ao amin'izao izy milaza hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo, mba ho fantatry ny olona rehetra fa mpianatro tokoa ianareo. Tiako foana ny veriberenan'izany soratra masina izany. Izy tsy nilaza izay akanao marika famantarana ataonao amin'ny fiaranao, sy ny ambozonanao lakroa amin'ny vozonao, na maka baiboly dia ataonao amin'ilay azo henona, na hanavaka ny tenanao amin'ny olo-kafa sy ny hoe tena hanionao amin'ny endrika ivelany fa tena mpino-marina ianao mba halalan'ny olona azy. Fa hoy izy hoe tsy, fa izao no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra nareo raha mitohy amin'ny fanehoam-pitiavana aminareo samy anareo. Dika teny hafa amin'ny baiboly milaza izany. Fa tsy tena ampy tsara ny fananan'izany fotsiny fa mila asehontsika koa izany. Tadidiko maly hariva ny velabelarintsika fa ny teny hoe hitafio. Midika hoe manao fanahiniana. Midika izany hoe atao tanjona. Dia mety laza ianao hoe tena hitanao izao. Izany hoe afaka amin'ity olona fa misy karazan'olona koa izay tsy afaka ny tiavako mihitsy. Izany hoe misy ange karazan'olona tena tsy mendrika ny fitiavako. Izao, misy olona eto ve mba mendrika ny fitiavan'Andriamanitra? Ataoko fa tsy misy. Hitanareo tsy tia olona sika satria mendrika izany izy. Ny fitiavana dia tokony ho maimaim-poana. Tsy foe andohanao ao izany androany, tsy tia olona ianao satria mendrika azy ireo izany, tsy tia olona ianao satria tianao izy. Tsy hoe tia olona ianao satria ohatra ny tianao izany. Fa tianao izy satria izany mihitsy ianao. Ianao lasa mandeha miresaka, mandroso amin'ny fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana ary ao anatintsika izy. Amen. Fa ilaza tantara kely aminareo tovolahy kely iray nakao amin'ny reniny tao an-dakozia indray alina ary raha mbola teo am-pandroana sakafo ny mamany. Izy koa nampiseho azy karazana faktiora
izay nosoratany amin'ny irakiraka vitantao trano sy ny herinandro ray dia hoy izy hoe mama efa voatapako ny bozaka dia mandoa amiko 500 ianao dia nanadiovako ny tranoko mandoa amiko 1,000 ianao dia 150 nandehanako ny atsena ho anao ohatr'izany ihany koa ny taizako ny zandroko lahy ho anao 1,000 nanariako ny fako tato trano dia 2,000 ny amin'ny nazokinao tsara tany am-pianarana 2,000 no nanadiovako ny zaridaina teo tokotany ny totaly ny omenao amin'ity herinandro ity dia 500,000 dia izao nijery azy mahitsy tsara ny reniny teo ary namadika le taratasy dia nanomboka nanoratra dia nivakiny taminy izay nosoratany 7 volana nitondranao tao akibo fony ianao vao nitompo tato anatiko maimaimpona ny alina rehetra tsy natoriko anao na tany amin'ny mpitsabo na ny vavanao anao maimaimpona ny ezaka sy ny ranomaso rehetra izay nateraka ao nandritry ny taona maimaimpona ireo alina rehetra izay feno tahotra sy fanahina ary ororona ny loanahy maimaimpona ny amin'ny kilalao sy ny sakafo rehefa fitafiana sy ny famafana ny lelonao aza dia maimaimpona anaka rehefa tambatra ao daholo izany rehetra zany vidin'ny fitiavako dia maimaimpona rehefa vitan'ilay zazalahy namaky izay nosoratan'ny mama dia latsaka ny dranomasony dia namadika ilay taratasy izy ka nanoratra indray tamin'izany nanao hoe efa voaloha daholo amen fa mila takatsika fa isika tsy afaka ny izao no tiako takatrareo tsy afaka asiantsika vidiny fitiavana olona tsy afaka mitady hevitra mihitsy sika mba hampandoavana volany amin'ny fitiavantsika izao raha tsara saina amiko nareo dia ho tiako daholo raha tsara amiko ianao dia ho tsara aminao koa raha manao zavatra ho ahy ianao dia hanao zavatra ho anao fa tsy izay no agam-pian'Andriamanitra fa izany dia karazam-pitiavana izao tontolo izao fa tsy izany no karazam-pitiavana izay ny antsoin'Andriamanitra antsika ny karazam-pitiavana izay tian'Andriamanitra andehanantsika dia zavatra afaka ataontsika fanahiniana tsy dia mampanina loatra izay fahatsapahanao mikasika ny olona ary afaka mampanantena anareo fa raha manao dingana ianao mba hitafy fitiavana ka manomboka mandeha amin'izany dia hanaraka izany eo ihany ny fihetseponao mety misy aminareo azy izao efa hisy ara-panambadiana fa raha andeha hody ianao ka hanao fanahiniana aneo fitiavana amin'izany olona izany na tsy amin'ny fonao azy dia ahita fiovana lehibe amin'ny fiainanao ianao ity zao tena tantara marina ray nisy minisitra ny resaka mikasika vehivavy ray tao amin'ny biraoany izay feno fankalana loatra ny vadiny za aloha tsy tonga dia te hiala aminy tsy tonga dia hisaraka amin'izany aho fa tena te handratra azy mafy tahaka nandratrany ahy dia nanao planina tsara mihitsy ilay minisitra mandehana moa dia ataovy tahaka ny hoe tena tianao ny vadinao lazao azy hoe hatraiza ny fitiavanao azy dokadokafy izy amin'izay ataony rehetra dia manaova tsotra foana ianao amin'izay ataony rehetra mankasitraka sy faly araka izany aza mitandro asasarana ny aminy ankafizo izy ataovy izay noho ny fitiavanao ary rehefa resy lahatra ny amin'ilay fitiavanao tsy mety maty izy le hoe ianao tsy mety raha tsy eo foana izy dia alatsao ilay bomba dia lazao azy fa hisaraka aminy ianao fa tena andratra azy tokoa izany ore olona fa tena ho gaga izy ary tena navidrika tokoa ilay madama nandritra ny 2 volana nanao lelalao nanao ny anjarany nanao tahaka ireny hoe tena tia ireny tokoa sady ny sainany amafy ny hafany mandratra azy ny amin'ny farany dia nytoy nanao izany izy fa tsy ny antso ilay minisitra tsony izy lasa ny 2 volana ny antso azy ilay minisitra efa vonina amin'izay hoe amin'ilay fisaraha-panambadiana fo izy hoe divorce sanatry izay vao tena hitako fa tena tia azy mariny afaka mitehaka mafy kono izany nareo
hitanareo manantena fa afaka manolotra zavatra ao anareo fa efa nianatra sy nampianatra ary niezaka ny ainany ten'andriamanitra tanteraka nandritra ny 5 taona fa efa kristianina ela lavitra noho zany fa tsy tena matotra tsara raha tsy efa 5 taona lasa zay hitanareo ka raha isan'ilay iray tsy mbola tena matotra tsara ianao hatramin'izao farafaratsiny ianao manapa-kevitra androany zay midika fa tena hianatra ny teny tokoa ianao dia avy eo ianao hianatra ny aina miaraka amin'izany fa tsy ny mamaky fotsiny fa mianatra ny fomba hitarian'izany fiainanao ihany koa ary imbetsaka ny anarako ny andritra izany taona izany dia maro mihitsy ireo zava-mahagaga fa angamba 5 taona lasa zay Andriamanitra nampianatra zavatra iray mikasika ny fitiavana izay tena fiovam-piainana ho ahy nahazo no foana fa efa ny andalanao any amin'ndray amin'ireo konferansa koa fa mbola nanao akanjo mandry aho dia kamiona le fanahy alohan'ny fotoana hitondra ny fitaovana rehetra fito no isany nandeha nitondra ireo entana rehetra ireo zay vao mahavidy izao be any toerana izao sy hanatsara azy toy izao rehefa tonga eto nareo fa betsaka ny asa atao eto mialohan'ny hatongavanareo ary mangorona izay dia mandefa akanjo mialohan'ny fotoana dia ireo ny akanjonay amin'ny konferansa dia raha mbola nijorona alohan'ny rideau dia nisy mozika dia tonga ny fotoana tokony hitoriako teny fa ny akanjoko tsy mbola tonga teo foana fa mila manao izany arak'izay azoko atao aingana kanefa tampoka teo dia mila mandeha mijoro eo amin'ny pilopitra koa miaraka amin'ny akanjo mandry ary tena sahirana mihitsy aho fa mitoy amin'izany novo izany foana dia mitoy amin'izany foana fa taorian'ny fotoana kely Andriamanitra nanomboka naneo soratra masina mikasika fiakanjona sy ny fitanjahana dia ny soratra masina izay nivakiako anareo maly arivo amin'ny apokalipsiny amin'ny fiambenana sy ny fifoazany fiarovana ny akanjonao zany dia hitako ilay soratra masina ny amin'ny hoe fitafiana fitiavana ary Andriamanitra nanome andika ny nofoko izy hoe tsy tena mitafy ara-panahy tsara ianao rehefa makeo ambonin'ny estrady manan-javatra betsaka ianao efa azonao ny fanomezan'ny fampianarana fa mila joronao andeha ny fitiavanao mila mitafy ny fitiavana ianao afaka milaza ve andro any fa mety efa nianatra fahombiazana ianao sy ny fomba azonao ny ilainao dia lakile 12 anty dia 10 andry dia dingana 4 ao amin'ny zavatra ray dingana 10 amin'ny zavatra ray fa tiako fotsiny nareo mba isainsaina kely ao am-ponareo vetivety ny amin'ny abetsaky ny dianao miaraka amin'Andriamanitra efa mba nianatra manokana ny amin'ny fandehanana amin'ny fitiavana sy ny vokatry ny fanavy ianao mba hainao ary ve zany hoe fitiavana zaho Korintiana 1:3 milaza fa maro-po zany mahita fitiavana isika ary maro-po zany mora fanahy tsy mirehare tsy mialina zany tsy mitsiritra zany tsy manao izay tsy mamendrika tsy mitady ny azy tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa fitiavana mino ny zavatra-rehetra mandefitra ny zavatra-rehetra manantena ny zavatra-rehetra ka afaka hita zany ny fitiavana dia afaka tsapaina koa ary mila ianarantsika zany tsy hoe mifamiana matetika eo am-piangonana fotsiny dia manao hoe tiako amin'ny fitiavan'ny tomponareo fa mila mianatra fitiavana isika mila fantatsika hoe inona zany satria izany no isan'ny zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra ary tsisy fomba andresentsika ny devoly raha tsy manana fitiavana tsara salama matanjaka mihetsika sy mahery isika tamin'ireo zavatra rehetra izay nampianariko anareo tamin'ity herinandro ity izay tena resahanareo ny ankamaroany sy nazona fotoana tsara afaka milaza hoe mirongo fiadiana mahery vaika nareo dia hoy zao ndrehetra hoe tena mahery fo amin'ny fanahy ianao ka milaza aminareo ihany andro any mila ampijoroanao ny fandehanany fitiavanao dia tokony izany no zava-dehibe indrindra aminao hianatra fomba fitiavana tahaka an'Andriamanitra fa dia nianatra teo amin'ny 5 taona lasa ratsy mba
ananako tanjona amin'ny zavatra tsy voatery ho tiako foana zany fa ny fitiavana tsy fihetsem-po fa fomba fitondran-kolona zany ny baiboly tena mampianatra antsika mazava tsara fa ny fotoana mety indrindra hitondrana olona tsara dia rehefa lay tsy manaja tsara anao iny izy re olona afaka nihitsy ve zahay laza aminareo hoe mino aho fa tena vitsikely ny olona zay te hiezaka mbanao zany mety izy vitsivitsy ihany fa mahitsy iah milaza fa tena ho vitsy mihitsy ny olona zay mba te hiezaka anao zany fantatra zany fa mahita olona imasomaso zao foana dia afaka milaza any amin'ny fomba fandraisana izy ireo ny afatra fa baiboly milaza ny hitaina hatramin'ny fahavalonao ny vavao an'izay manenjika anao sy manararoatra anao sy tsy manaja anao zareo ohatra ny adalàna amintsika zany fa efa mbandinianareo ve fa betsaka ny zavatra ao amin'ny fanjaka an'Andriamanitra zay tao ohatra ny tsy misy tikany ny voalohany lasa fara ny farany lasa voalohany raha mitady mihoatra ianao dia manomeza amin'izay anananao dia zany sy zany zay teo lehibe indrindra ao amin'ny fanjaka an'Andriamanitra dia ao ko mpanompon'izy rehetra ny fomba aherezana indrindra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tena fomba mifanohatra indrindra izay aherezantsika eto tany zao tena fanampy kely mihitsy mitondra olona tsara nefa izy tsy tsara taminao akory indrindra moa raha mbola mandeha amin'ny fihetsem-po izay ianao fa rehefa mandeha mihoatra zany fihetsem-po zany ianao miaina mihoatra ny fihetsem-ponao zany nanoratra boky hoe miaina mihoatra ny fihetsem-ponao marina fotoana tokony ampijanona ny fifehezany fihetsem-po antsika zao ny sitraponao ny tena lehibe anao fa izay fahatsapanao na izay fiheveranao io afaka manao fanapahan-kevitra tsara ianao ary ny fanamasinana no mifandray anao raha zavatra izay tian'Andriamanitra ao ataonao zany ary afaka manao izay rehetra tianao atao ianao raha tena tianao marina zany menarana natanjona mity olona tantarakely anankiroa ndao atao hoe pastera ray nanana zatovolahy ray tao am-piangonany dia tena tiany sy ny volavolaina izy dia lasa mpanolo-tsaina azy dia nasandra ny ompikambana amin'ny pastera izy dia nandeha daholo ny zavatra rehetra miara-ny asa tsara izy ireo lahy fa ilay zatovolahy no lasa nangidy tamin'ny zavatra ray tsy nahazo hoe zavatra mba tiany intsony izy izay no heveriny fa tokony ananany izy amin'ny malala ngamba tsy dia mahazo vola loatra arak'izay no heveriny fa tokony azony izy na mitokany heveriny fa mendrika azy na noatra zany tsy tena magaga aveo hoe mahonena mihitsy sika rehefa miandry an'Andriamanitra any miatsika izay heverintsika fa mendrika atsika raha teny izany tokoa ny marina aleo fa veriko indray zany ezahantsika foana ny anomezany olona izay heverintsika fa mendrika atsika mihoatra no mandeha amin'Andriamanitra anome atsika izay mendrika atsika sy ny mamela azy asa amin'ny alalan'izay tiany anaovany zany tena sairana mihitsy sika mitady izay voatsika ka andao lazaina fotsiny hoe ilay zatovolahy ray dia nianangidy ka nanomboka niteraka korotana tao am-piangonana izy dia ilaza zavatra aminareo zany zao tsy ny fironona fa mitranga matetika ao am-piangonana dia tantarainy amin'ireo karazana fikambananao am-piangonana amin'izay zany dia tena mety hanangana fiangonana zany hoe hitanao ahoana ny hevitrareo mikasika zany ahoanareo azonareo iaraka amiko venareo raha manangana fiangonana vaovao hafahafa vetivety mihitsy izy dia tonga miheny mpahatelo fiangonana iaraka amin'ny daholo dia lasa izy hitanareo eo kaikikaiky eo ihany izy manangana fiangonana hafa fa tena fandravana ho an'ny pastera zany fandravana fa tsy takany mihitsy hoe le tovolahy tsy mba mahatakatra mihitsy hoe angamba Andriamanitra tsy mbola mitady asa anazany aloha ngamba tsy takany mihitsy hoe izay rehetra mety hoetreriny eo fa tena ilaina taony ara-drano marina dia Andriamanitra mitady azanao zany amin'ny fo madio sy tsy hanome azy rariny amin'izany satria izy mitsapa azy fa tiatsika foana no tia hafana somariana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika fa matetika mihitsy Andriamanitra manakona atsika amin'ny hafa amin'izay ataontsika satria izy mitsapa atsika ijery raha manana fo madio marina isika
zaho nanao zany dia tsy nisy ny saotra zaho nanao zany mba hisaorana venao sa nanao izany ho an'Andriamanitra. Ore olona fantatra daholo zany efa nandalo ny toerana oatra zany aza ay tena nesako mafy mba anaovana olona ivoaka tsara tsy mba saotra akory izy na azonareo dia tena toreny hoe nakatombontso fotsiny izy dia ohatrany hoe manapakaina fa isaoran'Andriamanitra nanomiany fahasoavana mba hioatra izany izy. Zany no tena fanetretena diaka zany hoe milefitra ianao manetretena eo amban'ny tana maherin'Andriamanitra fa amin'ny fotoanandro dia hanandratra anao izy, anangana anao eny ary ka diso le tovolahy tsy isy salasalanany amin'izany hoe mety sa tsy mety nataony fa tsy mety fa hoana ary ny tokony fiatrehan'le mpitandrina an'izany. Tokony angidy ve izy sy anao lolopo hiteny ratsy le tovolahy, tokony hitsangana eo ampilipitra izy ve ilaza amin'ny olona ny adosony sy hiteny amin'ny olona mba hanalavitra azy. Ianareo ny everiko fa tokony ataony tokony ho izy ny vidiny fanamafisam-peony voalohany. Mahita olona vitsy lasa ho ianao zao hoe tena tsy misy dikany mihitsy zany zao, tsisy dikany mihitsy zany raha ny tena marina fa misy dikany zany re olona ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ary zao no antony Romana 12:1-20 atao eo amin'ny écran zany hitanareo azy. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo fehezo amin'ny soa ny ratsy. Dia avelantsika eo vetivety zay aloha daovaka itsika intelo zany ohatra. Aza mety ho resinareo manome andraikitra anareo izy. Aza mety resin'ny ratsy ianao fa reseo fehezo amin'ny soa ny ratsy. Zany midika fa rehefa misy olona manao zavatra diso aminao ny fomba tsara indrindra amelezana ny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny nofo-mandrà fa amin'ny hery sy ny fanapahany eny amin'ny rivotra. Mila mijery mihoatra no le olona ianao ny amin'izay ataon'ilay fahavalo. Ny fomba tsara indrindra andresena ny fahavalo dia amin'ny karazana fitiavana. Jesosy dia namotika tanteraka ny fahavalo teo ambonin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'ny fandrotsahana ny vavolombelon'ny fitiavana izay tsy nanana ny tany sy tsisy tahaka azy zany mihitsy. Fa nanao zavatra izay tena tsy mitombona mihitsy izy, tena tsy mitombona, tena sorona nataony. Ary vokatr'izany ny olona rehetra maneran-tany dia manana fanantenana. Nya. Ianao zao hoe iza koa no nampiny mpandiby azy zany fa izao ny zavatra tsy takatrao tsy adiby anao zany izy. Tsisy tokony anainao amin'izany fombiazana zany tsy andimby izy satria ianao tsy afaka mandimby rehefa manao zavatra ohatran'izany. Fa raha mamela ny fitondran-tena ny diso ianao ampagidy ianao dia ianao ihany manakorotana ny fombiazanao. Dia ianao koa hiarareraka tahaka ny mahazo azy eo fa raha manao izay asain'Andriamanitra ataonao ianao na manao ahoana fihetsem-ponao. Ka mivavao azy dia nitaha olona midika fa milaza tsara momba azy ianao. Raha misy olona mitondra ratsy anao ny zavatra tsy eto tany izay afaka ataonao dia ny miresaka izay zavatra nataony taminao. Miresaka. Mety mila olona matokiray ianao izay mba ifampizaranao angatana vavaka iaraka aminao fa tsy manao izay animbana ny lazany olo io ianao akory fa tokony avelanao hiasa Andriamanitra.